Ny maso no jiro ny tena, koa amin'izany raha tsara ny masonao dia hazava avokoa ny tenanao rehetra. Matteo 4:1-2. Eo amin'ny fiainantsika, ny amin'ny fiainanao, andavanandro dia afaka na maniry mihitsy ny asa feno ao anatinao ny fanaon'Andriamanitra. Eo amin'ny saina izany, eo amin'ny vatana izany, indrindra eo amin'ny fanahy. Fa izao, hanampy anao bebe kokoa amin'izay asan'ny fanahy izay ny famakianao ny tenin'Andriamanitra. Ho velombelomina, hamelombelona isan'andro, ho saintsainina isan'andro, ary apetraka ao mpitari-dalinanao izany amin'izay ataonay rehetra. Tsarovana nefa fa tahaka isika andavanandro ihany, dia ilaina ny maso. Ny maso no ahafahantsika mamindra, mandeha ary mandingana mba tsy ho solafaka antsika amin'izay ilaintsika rehetra. Manaitra ny fanambaran'ny Baiboly, izao nambarany hoe ny maso no jiron'ny tena. Raha tsara ny maso dia hazava avokoa ny tenanao. Zany hoe ilaina koa zany ny fampiasana ny maso andehanana sy andingianana eo amin'ny dingana ara-panahy. Mora kokoa no anatrarantsika ny tanjona rehefa manana fijery tsara isika. Ny tanjona dia tokana ihany dia ny hoe amin'ny voninahitra an'Andriamanitra. Aka ohatra anankiray isika Enoka. Enoka dia niara-nandeha tamin'Andriamanitra. Ny fiainany manontolo dia feno fitiavan'Andriamanitra. Nataotran'Andriamanitra izy, nanao ny sitrapony izy, ary natolo ho an'Andriamanitra manontolo ny fiainany, ny saina, ny fo, ny fanahy, eny hatramin'ny heriny aza izany. Ho anao koa, afaka manao izany fanandramana izany amin'ny maha-kristianina anao. Izany hoe, anokana ny fiainanao manontolo ho an'Andriamanitra, dia fitiavana feno, tsy ampahany fa manontolo. Apetrao Andriamanitra ny tarika ny fiainanao. Izany hoe, arahanao ny fitsipiny, arahanao ny sitrapony, ary amin'izay fotoana izay dia mahafinaritra ny zavatra hitranga, satria hita amin'ny fiainanao Andriamanitra na mivoaka, na miditra, na mandeha, na mifo. Hita amin'Andriamanitra hita amin'ny fiainanao Andriamanitra amin'ny voninahiny, ary hita soritra fa zanak'Andriamanitra ianao. Amin'izay fotoana izay dia afaka andresy ianao. N'inona zavatsarotra dia andresy satria miaraka aminao Andriamanitra. Andresy ianao satria ilay mpitari-dalina mahay no mitarika anao eo aloha. Andresy ianao satria izy no hanoro-hevitra anao ny amin'ny tokony atao rehetra. Zanak'Andriamanitra ianao, feno voninahitr'Andriamanitra ianao, ary tiany ihany koa raha ny fiainanao manontolo no apetraka ao aminy. Sitraka ao ve izany? Dia araka hivavaka isika. Tompo masonao, ankehitriny dia misaotra anao izahay ny amin'ny fanirian'ny fanahinao hiasa fena ao anatinay tsirairay avy. Tompo, toa avy aminay izany faniriana lalina izany, ka na ny sainay, na ny fonay dia aoka anjakanao amin'ny fahafenony. Tia raha mandeha aminao tahaka ny Enoka izahay. Dia manapa-kevitra eo izahay androany fa ny hery, ny saina, eny ny fiainanay manontolo dia atolotra eo am-pelantananao. Fanirinay Tompo, ny andresy. Andresy miaraka aminao satria ianao ilay Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra. Koa toavy, tantarao aminay izany zavatra lehibe izany, ka manomboka androany dia ho mpandresy izahay. Manomboka androany, ho feno voninahitra ao ny fiainanay, ary androany dia ho zanaka ao tanteraka izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.